nazo médaille volamena ndray ny THB tamin'ny fankalazana ny monde sélection Bruxelles tamin'ny ity taona 2012 ity vokatry ny ezaka sy ny finiavana izay nataon'ny vondrona star tao anatin'ny fanatsarana ny vokatra izay atolony nazahoana izao ezaka izao akoatray manana fanazavana makasika indrindra ny feo mandeha fa misy ny entana izay sandoka akoatran'ny vokaran'ny vondrona star amidy eny tsena eny ny tompona andraikitra ao anatin'ny orinasa. Nitolorana ny medaly volamena ny THB Pilsonnaire 5 nandritra ilay faninanana iraisam-pirenena monde sélection Bruxelles taona 2014. Vokatry ny ezaka sy ny finiavana ho fitsinjovana ny kalitaon'ny akora avokariny ao anivony brasserie star no nahatonga ty akora ty azo zao mari-pakasitrahana zao. Izany dia amin'ny alalan'ny fitantanana ara-kalitao izay mombana amin'ny fifehezana ny fenitra iraisam-pirenena izona Finland ny fanavaozana trano koa vokatra amin'ny fanatsarana toy zany ary koa ny fitadiavana trano ny fahafolon'ny mpanjifa tsara manira zany fa efa tamin'ny taona valopolo sy sivanjato sy arivo no nanomboka nakay anjara tamin'ny fifaninanana medaly monde sélection ny THB Pilsonnaire 65. Amin'izao nahazo ny THB Pilsonnaire ny medaly volamena zao dia hitondra fanovana ny vondrona star efa nanomboka hatsikaritra eny amin'ireo toeram-pivarotana izany. Nanamafy tokoa ity tompona andraikitra ntafaresaka tamina ity fa tsy misy labiera sandoka na vita sinoa zany varotany eny an-tsena. Tamin'ny décembre tao ny aika dia resaka momba ny soratra iny ny gambany miainga tamin'ny Facebook dia nanomboka fefeo araky ny tatsika tao zany raha misy soratra na tsy soratra dia mitovy ary ny caractéristique technique ahafahana mitazona ny kalitao. Efa tamin'ny taona 2014 no misy tamin'ny soratra nefa vao tamin'ny taona aza nisy resaka dia miezaka foana izay efa nanao association presse tamin'ny voalohany taona efa nampafantatra koa tamin'ny alalan'ny Facebook efa misy affiche koa eny amin'ny toeram-pivarotana fa izay moa zany satria THB izy dia efa misy zavatra miova kely tonga dia hoe ilavana sinoa zavatra tsy mety fa izay tiako marina zany amin'ity resaka code avec vao ty satria mety hainga koa zany resaka miova zavatra tao anatin'ny izy tsy le code avec any miova misy an'ilay medaly vaovao fa ny ao anatiny dia tsy miova. Ho fanomezana fahafapoatra an'ireo mpanjifa no nahatonga ny vondrona star ikajy sy ikolo ny kalitaon'ny akora avokariny. Etsy andaniny matoho ny akora star nahazo ny fenitra izao 9001 izay vao navoazina tamin'ity taona 2014 ity dia noho ny fanamafisana ny atsaran'ny kalitaon'ny akora avokariny sy ny fanajana ny fenitra iraisam-pirenena.